Zazavavy kely izay tsy vitany efa Sembana dia mbola nisy Naholana ihany tany ambalany rana distrikany Tsoroany Mandidiny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay zazavavy kely Sembana nisy Naholana tany amin'ny faritry ny Tsoroany Mandidiny no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mankasitraka ny polisy pirenena CSP 8 Analamahitsy ity ray aman-dreny ity nisy Jolahy izay nanendaka ny zanany tamin'ny zoma lasa teo ka sady voasambotro ny polisy ilay olon-dratsy no tafaverina ny entana rehetra ary ho atolotra fampanoavana mofy ilay Jolahy izay taorian'ny fisamborana azy zay. Azo tsapain-tanana ny vokatry ny ezakin'ireo polisy amin'izao fotoana izao amin'ny famongorana ireo olon-dratsy izay tia manao halabotry sy manao sintomahery etsero izay ka tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakany izy ireny na dia miezaka manao entso-zavatra aza ireo olon-dratsy amin'ny paikady rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Nahitra poja maika eny an-tanimora tamin'iny andron'ny omaly iny ity lehilahy izay voasambotry ny polisy CSP 8 Analamahitsy ity zazavavy handeha hianatra niditra tao anaty taxi be no narahany teny vandry ny zoma lasa teo no niseho ity tranga ity no tatahany tamin'ny hareza ny poketrany ary lasa ny iPhone 11 Pro Max tao anatin'izany. Soa fa teo ny polisy ka tapidalakale ihany ilay olon-dratsy tena miendrika ny fisaorana ireo polisy CSP 8 ary tsapany vahoaka ny ezaka rehetra izay ataon'izy ireo. Izao moa zany ilay hoe zatra ny lalandrinina ka tratra ny patsaray tsomby vava amin'izay amin'ity elantonatonana tao anatiny fangalarana sy ny fangaroana am-pôsity ka izao tratra amin'izay dia nihinany tsy fihinana. Zazavavy kely efatra hatramin'ny 20 taona indray no lasibatra ity ramatoa izay mpangalatra kavina ity tany Ambalavao tsy eny Paris tany. Natolotra ny fampanoavana ao fianaran-tsoa ity ramatoa ity. Any an-tsekoly sy any am-piangonana no toerana fanaovan'izay asa ratsiny zay. Ampiresahany ireo zaza omeo hono ny kavina fa mbola amboarina ho ineninareo dia manaiky moa ireo zaza ireo amin'ny mahazazazy. Tato anatin'ny 2 taona tato dia nisy foana ny halatra kavina ankizikely izay. Ela ny ela ka tratran'ny polisy ihany ity vehivavy kely vao 20 taona ity tamin'ity asa ratsy izay fanaony ity. Mananjanaka 3 ary vao 3 volana monja ny zanany iray farany amin'izao izy tratra amin'ity asa ratsy amin'ny fangalarana kavina zanak'olona ity. Izao ihany koa moa ilay hoe elantonatonanana ka sendra ny masonangatra, elanangalarana ka sendra ny polisy mahay azy. Zao zany vokatry ny ratsy natao ary tsy maintsy hinana gagazo raha toa ka tsy mahay mipetraka izay. Malagasy roa indray no nisamborin'ny polisy groupe d'appui opération tany Mayotte andro vitsy lasa izay ary nalefanody any Madagasikara vetrany. Mipetraka tsy nisy taratasy tao Mayotte izy roa lahy ireo. Teo am-pikaramana manamboatra trano no tonga ny polisy. Ny iray chef de chantier izay nampiasa an'ilay hanao trano. Voalazan'ireo polisy fa ararotin'olona fotsiny ireo mpiasa GASY izay tsy marana taratasy. Zara raha karama no omeny nefa raha io trano namboariny io dia tokony ho avy folo eny ny vola izay nomeny karama. Misy aza moa tsy manome karama ireo patron fa rehefa vita ny asa izay ny fanarahana dia iantsony polisy ireo GASY izay nampiasainy satria tsy misy taratasy. Ankehitriny efa sazina ihany koa ireo tompony tany izay mampiasa ampifindra monina antsokosoko ao Mayotte ao araky ny fanazavana trany. Ireo malagasy tratra kosa dia ampidina tsy misy atakandro any Madagasikara any. Midika izany fa mbola mitohy foana ity opération famongorana anireo izay mpifindra monina any Mayotte ity ary ny GASY no tena matetika lasibatra amin'izy ity ary rehefa tratra dia tsy maintsy mody. Mba ho viana ihany koa ny ao Madagasikara mba ho isy an'izay opération amongorana anireo rehetra izay tsy manana taratasy mialokaloka ao Madagasikara ao anatin'izay fifindramonina izay. Fa ny hafa dia tena hita fa sarotiny amin'ny fireneny fa isika malagasy koa dia tokony mba ho sarotiny amin'izany rehetra izany. Justine ilay zazakely 10 taona nisy Naholana
tany mangarivotra tsoroany mandidy tena miaratsy tanteraka ny fahasalamana hatramin'ny omaly mbola tsy mahatsiaro tena hatramin'izao izay nanomboka hatramin'ny 7 Desambra efa nisy ny fandidinany lohany izay nanaovantsika tolotanana tao anatambazoretserasera Facebook tao tena isorana ihany koa ireo rehetra izay nanao an'izay tolotanana izay totosa soamantsara iny noezahana noritina tsikelikely ilay rano sy loto tao anatin'ny lohany saingy zao miharatsy zao ny toe-pahasalamany nanao infection tany anaty vatana ka lasa niparitaka tany amin'ny lohany traumatisé tanteraka io zaza io tsapasita izany rehefa mandolo ny kosiny teo aloha teo mitsipaka sy manohitra izy na tsy mifoha azy ka eto dia mangatabavaka amintsika ho an'ireo izay mpikarakara azy ilay olona tsara sitrapo fianakaviana ny mpitsabo tena azo lazaina miady amanaina izy zao tombabavaka iray monja dia ho an'ity kambotikely ity mbola eny amin'ny azera izy ilay navandoza kosa mbola tsy fantatra hatramin'izao araingania hazo fahasalamana ity zazavavy kely ity araingania ihany koa ho tratra ilay navandoza tao anatin'izao fanolanana sy fomba fianabebina izao zavadoza indray zazavavy kely 5 taona atao hoejeny maty teo ny hoeo na olana ity zazalahy kely ity tamin'iny androny afako maliny tany amin'ny commune Andranobola district Antoamasina faharoa no niseho ity tranga ity tratrany fokondolona ilay tomponantoka ary nomena ny manam-pahefana midika izany fa tena lasa mirongatra be indray ity fanolanana zazakely ity ary zazakely 5 taona izany moa rehefa olana dia mety hiafara aminay na tahaka an'izao nahazo ny zazavavy kely tany amin'ny district Antoamasina faharoa iny ao anatin'izay resaka fanolanana izay hatrany zazavavy Sembana nisy nanolana tany Ambalanirana district Antsoroany Mandidiny zazavavy 12 taona kambotireny manana fahasembanana no naolana ray mpianakaviana 10 taona eo tamin'ny latsanainy 5 janoary teo mo tany mangarivotra Ambalanirana commune rurale Ambalanirana no niseho ity tranga ity tara teo ampanaovana ny filandratsiny ity lehilahy lehibe ity niakatra fampanaovana izy ity taorian'ny fatratrarana azy zay mangataka sazy henjana ny fianakaviana ary matoky ny fitsarana mandrabo vola sy raharam-pihavanana raha teo ilay mpanolana ka manam-pahefana any an-toerana no asainy manelanelana engane mba tsy voarebirebi ao anatin'izay resaka fandrabiana vola sy ny rehetra izay ireo manam-pahefana izay tompona andraikitra ao anatin'ity fanaovana fanadiadiana ity raharaha fanolanana ity fa tena zavadoza ity resaka fanolanana ity zaza efa Sembana ve dia mbola sahinao ihany no manolana azy ao anatin'izay filanratsinao zay tena olona efa nivadika biby ary mendrika azo sazy izay farakin'izay mafy ireo rehetra izay mpanolana tato ato ireo na ny manolana ankizy kely zany na ny manolana izay efa lehibe dia raranolana avokoa izay resaka fanolanana izay ka mendrika ny sazy izay farakin'izay hentsitra izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa